Hanamboarana tobim-pahasalamana ambaratonga voalohany eto amin'ny fokotanin'ny Krisiasy any lela vola 5 tapitrisa ariary avy amin'ny tahiry fotony ho an'ny fampandrosoana anjara ny commune ny Betsimisitra distrikta ny Fandriana. Ny solombavambaoaka ny Madagasikara voavita tato amin'ny distrikta ny Fandriana niaraka tamin'ny ben'ny tanàna sy ny tangalamena no nandatsaka ny vato fototra amin'ny fanamboarany izany tobim-pahasalamana eto amin'ny fokotanin'ny Krisiasy izany. Ny tobim-pahasalamana dia mba azahoantsika manao ny vaksiny hasalamany zaza, azahoantsika magnentana ara-pahasalamana, azahoantsika magnentana ihany koa io amin'ny resaka doro-tanety satria agnaty ala agny tragno ny voalavo mahatonga ny pesta dia rehefa maty ny pesta tagna ala agny ny voalavo dia mipisika makaty amintsika olombelona izy satria mahay ny tontolo iainany dia manaikitra asika, zany hoe aretina azo avy amin'ny kaikitry ny parasy atagna voalavo zany ny atao hoe pesta. Miasa ny fitondram-panjakana ary mijery ny fotony, ny fanaovana ny trano sekoly, ny fanaovana ny tobim-pahasalamana dia vahaolana ifotony, vahaolana hitondra ny fampandrosoana maharitra. Samy nankasitraka ny fitondram-panjakana tamin'ny fanomezana izao fotodrafitrasa ho an'ny commune ny Betsimisitra izao, ny mponina taty an-toerana sy ny solombavambaoaka ny Madagasikara voafidy taty Fandriana no mbola naniry ihany koa ny siny ny fampandrosoana hatrany ho an'ny ty fokotany efa aty amin'ny faritra manasaraka ny distrikta ny Fandriana sy ny distrikta ny Marolambo ity. Mbola olana sedrany mponina aty an-toerana ny faharatsian'ny lalana izay nampitainy reto mponina aty amin'ny fokotany ny Krisiasy reto tamin'ny solombavambaoaka ny Madagasikara voafidy taty amin'ny distrikta ny Fandriana.